Pejy hafa-tanteraka kosa indray ary ny maraina teo dia nanatanteraka fivoriam-be ny syndikan'ny teknisianina momba ny fananantany tsy ekenireto farany ny tsy fahafahana mangataka tany-panjakana maromaro moa izy ireo no niombom-peo ka nanambara fa zony malagasy ny anatanteraka izany. Manamafy ny fitsipahana ny fampiantona ny fahafahana manao fangatahana tany-panjakana izay fanapa-kevitra ny raisin'ny gouvernemanta ary nampiarina nanomboka ny volana Jolay 2024 ny syndikan'ny teknisianina ny fananantany. Ni syndicat inspecteur des domaines de la propriété foncière ISDPFM, syndicat ni contrôleur des domaines SCDM, ary syndicat ni assistant rédacteur des domaines SARDM, dia samy miompeo tokony amerenana amin'ny fanomezana tany-panjakana ho an'ny rehetra. Mikasika an'ilay sakana na le atao hoe suspension zany mikasika ny tany-panjakana. Io zany dia lavina marindrano satria zao le izy raha araka ny fantatra zany dia hoe ny investisseur mahazo manohy ihany fa ny vahoaka malagasy no tsy mahazo manohy. Dika zany fa hoe itsika gasy zany tsy mahazo manohy an'le izy fa ny atao hoe mpanambola ihany na ny mpitaky ny investisseur ihany zany mandeha satria zay koa manamarika zany atamin'ny maha-teknisianina eto fa na atao hoe politika mpanjakana ary miteny hoe andao anao réserve tsika efa anisany ny réserve natao hatramin'izay fa tsy midika hoe foanana daholo ny tany-panjakana ny fangatahana tany-panjakana rehetra fa azonay atao zany sady manao an'ilay réserve no manao an'ilay fangatahana tany-panjakana satria efa nitenenjareo tany amin'ny lehibe anay zany hoe nareo manaova inventaire zay zany dia efa nanao inventaire zay fa vitanay daholo zany ny zavatra nitakina nefa hatramin'izao le izy dia mbola miantona indray ilay fampijanonana zany nefa mariako tsara fa salanay miaina any amin'ny faritra zany dia ny tany io tena antoka iveloman'ny olona. Midaiky mifametrahana sata manokana amin'ny fian'ny inspecteur de domaine, contrôleur des domaines ary ny assistant rédacteur des domaines ny syndicat telo dia ny ISDPFM, ny SCDM ary ny SARDM. Lalana iray izay nambaran'izy ireo ahafahana miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny sambatra raha ny fananantany izany. Ny fangatahana izy statut particulier satria raha miteny ny olona dia ao amin'ny domaine misy kolokolo foana mety vahaolana lehibe indrindra amin'izay dia mifananana statut particulier satria raha mazava tsara ny andraikitra sy ny zo azonay sy ny charge ny andranay mino fa iva ny resaka kolokoloka io koa zany mba tadiavinay satria raha natao ny statistika dia ny roapatelo ny mpiasa atao amin'ny ministera zany dia mpiasa ny domaine sy topodolo zany hoe service foncier dolo. Dia eto moa zany misy fanamariana kely fa izay ohatrany hoe izay avy any amin'ny faritra zany dia tsy hay moa ina vazovazo nahoana fa ohatrany nisy mianasy zany natao taminay dia mariana eto tsara zany ho an'le rehetrarehetra zay nanao an'izay fa izy tia dia syndicat ny anay miteny tsy manao politika zay tsy manao famonoana mpanjakana araka le message zay fa resaka syndicat resaka réclamation professionnelle zany ao amin'ny sehetry ny asa tanteraka ny joronay syndicat zao fa tsisy mihitsy hoe resaka hafa akoatran'izay. Laza ihany koa ny syndicat teknisianina fananantany fa tsy ampy mifankakevitra ny teknisianina natao amin'nisy mpanjakana misahana ireo tetikasa amin'ny fiaditsianan'ny repoblika ny fanajariana amin'ny tany ary ny fampitaovana tamin'ny famolavolana amin'ny politika vaovao ifehy fananantany. Nambaran'izy ireo fa efa nisy ny soso-kevitra narosin'izy ireo entina navozana amin'ny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara ary hatreto dia tsy nahitam-balana izany. Ety ampamarana ny fampalalam-baovao kosa tompolasy tokokovavy tsara indray ny mampafantatra antsika fa ho amin'ny Rapitso Zoma no hivoaka ny gazetiny lehilahy moderna laharana vaovao ary dia ahitantsika ny makasika indrindra ny malaza eto an-toerana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena na ihany koa zany ny iraisam-pirenena azadiny no manjifa ity gazety ho amin'ny Rapitso mifarany tretiny koa ny fampalalam-baovao antsika zany dia isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mifamehy fotoana eto antsika amin'ny andro manaraka mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary. Velomato.